Takarivan'ny Alatsinainy faharoapolo ny volana Novambra taona 2024 ankafaliana tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidiany ny tokantranonao amin'izao halina izao. Tonga soa ianao tanaty ny fandaharana dinika ary manasa anao ampitiavana be indray izay ara-dalàna aminay hatramin'ny farany. Vahintsika amin'ny ity alina ity ny mpanao politika Andriamatoa Constant Ravelson, izy efa nandalo teto amin'ny fandaharana dinika nisy taona ary izao miverina tafiaraka eto amintsika eto indray izao. Miarahaba tompoko, tonga soa ianao tanaty ny fandaharana dinika. Ya, misaotra anareo fandraisana dia arahaba daholo ny mpikarakara rehetra ato amin'ny MBS dia enga mba ahitantsika izay oetreretina sy andaniana ny rahampitso zany ny any tokantrano rehetrarehetra any ny zavatra resahana eto. Ety am-piandohana aloha zany dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy ireo olona akaiky hanininy doni izay ekipan'ny fandaharana dinika no ny fody mandrindry omaly. Ankoatra ny mampanakanto azy moa zany dia mpanao politika ary mpikambana eo anivon'ny antokotiko Madagasikara sy ny RMDM ihany koa hininy doni na i Bezara Eliana Virginie. Tampoka tokoa ny zavaniseho Andriamatoa Constant Ravelson satria andeha hanohy fitsaboana any Antsiranana izy no izao ndaosin'ny fahafatesana izao, zany hoe teny an-dalana izy no namony ainy. Efa nananaretina antaiza ity mpanakanto no sady mpanao politika ity fa saingy noho ny fitazomana na azy tany amponja izay naharitraritra ihany dia niomby izay aretin' izay ary izao ny afara tamin'ny fahafatesana izao mihitsy raha tsy ahivina fanoherana ny fandrobana ny tany mpiray-tandrazana sy ny fiarovana ireo iaran'ny tsindry azo lena no nampidirana ponja nininy doni. Nisy moa zany ny fangatahan'ny maro indrindra fa ny avy aty amin'ny antoko izay hoe nisy azy ny amin'ny hoe amoahana azy noho izay hoe tsy fahasalamana izay ary ny zavatra nisy farany ny mpanakanto Wawa no nandoalika manoloana ny filoham-pirenena teo aloha mihitsy ny talao manoloana izay hoe tokony amoahana niny doni izay eo amin'izay tsy fahasalamana izay tsy nisy ny ainy moa zany sady tsy novaliana ny fangatana namony ainy ihany ity le atao hoe mahery fo sy mpitolona ho an'ny firenena sy ny tandrazana. Inona ny mety hoe azo olazaina mahakasika an'izay Andriamatoa Constant Ravelson? Ya, misy zavatra anankiroa ny azoko lazaina. Voalohany momba ny Ramatoa Bezara dia misaotra azy satria mahatsiaro kely sy bitika mihitsy ny tena eo anatrehan'ny olona mahasaha sy mahavita sorona ny tenany ohatran'ny reny. Misaotra azy koa satria vitany ny nampiray sy nameherim-po ny vahoaka mitady rariny amin'iny faritra iny, tsy nosy be ihany fa tao Antsiranana. Dia ny olona sahala amin'izay dia tsy maty akory eo an'eritreritra ireo niara-nitolona taminy. Ny teny faharoa tiako lazaina dia izao: vao aingana zao no nisy an'le jeneraly izay tao hoe izy angaha no ny fanendritendry tao hoe solon'ny filoham-pirenena Vonjimaika, mihevitra fa izy no afaka mitsara sy manameloka ary mitazona ny olona arak'izay tiany ho tazomina. Ary nanao an'izany tokoa izy, anatra ho an'ny olona mihevitra azo mpanjaka kely sahala amin'izany engane ho lesona fa tsy sambosamborinao foana. Tomponantoka ianao ary tomponandraikitra amin'izay mahazo an'iny olona iny. Rehefa mikisambosambotra, faly, manao fitaovana ny fitsarana, manao fitaovana ny mpitandro filaminana, dia anatra izay mbola toy ny resaka momba ny tompoko vavy namony ainy io dia averiko fa ny telony misaotra azy na dia noho izay anatra navelan'izay izay mividiny tamin'ny ainy mihitsy. Zava-dehibe ho antsika eto amin'ny firenena izay. Maro ny fanehoan-kevitra na tambanjotra-tserasera tany mahakasika ity hoe fahafatesany niny doni ity, ny mpanakanto niny doni saika nanome tsiny ny fitondram-panjakana avokoa
ny reo olom-pirenena ny ankamaroan'ireo olom-pirenena hoe tsy namelanareo mihitsy raha tsy maty izy tsisy ny fitsaboana aiza ny zoma olona ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Zay ka averiko hoe olona iverina fa izy misolo filoham-pirenena any an-tampony mihitsy zany no mahavita miteny hoe za mihitsy ny anao hoe mbola tazoma eo ihany rehefa tiako lazainy zany hoe tsy maka anatra amin'ireny de efa olona efa tsy gasy tsony. Zay angambany de mazava zay. Eny ary izay no resaka ninidonia fa hitodika any amin'ny raharaham-pirenena misy amin'izao fotoan'izao isika Andriamatoa Constant Raveloson. Ny fifidianana aloha zany no tena hoe nalaza tao anatin'izay andro vitsivitsy izay natao letrezana ary tsy namelan'ny fitondram-panjakana raha tsy vita iny fifidianana tamin'ny 26 ny volana Novambra lasa teo. Ankoatra ny hoe ambany taham-pandraisana anjara an'ireo mpifidy, inona ihany koa no azo ambara mikasika ny fifidianana iny Andriamatoa Constant Raveloson? Misy ambara tonga ny 2 na 3 momba ny fifidianana iny. Raha isika amin'ilay teninao teo hoe ambany ny tahan'ny fandraisana anjara zany hoe vitsy de vitsy nandray anjara. Ninona ataon'ny seni manko mahita fomba moana. Ny tamin'ny sabotsy zao nitako eto mamoaka tarehimarika ny seni. Navoaka ny teo hoe eo amin'ny bureau de vote 7,000 eo. 7,000 mahery ny tena marina, 7,900 angamba izay. 7,000 ao anatin'ny 7,400 ny bureau de vote azony. De alefany eo hoe zao ny isan'ny tonga ny fidy. Eo amin'ny ray tapitrisa eo sy eninetsy sy eninalina. De avoakany eo no hoe 2,700 isan-jato ny mpifidy zany fandraisana anjara zany. Fa tsy avoakany eo hoe firy marina le tokony ho mpifidy. Le tokony ho mpifidy tsy avoakany. Tamin'ny sabotsy io tamin'ny 7 latsaka 7 ny maraina eo. Tsy avoakany seni hoe firy marina le tokony ho mpifidy fa tonga de hozy izy hoe 2,700 isan-jato faingo 5,30. Zay ny tahapavitrihana zay moa fomba filazany azy ho antsika olona tsotra de hoe raha nisy olona 100 2,700 ny tonga ny fidy, raha nisy olona 10 zany 4 ny tonga ny fidy. Zay ny lazaina. De fantatrao dian'izao sady fa napakariny io nampitomboiny io. Ary hitanao rehefa mahita an'le avy amina biro-pifidianana isan-karazany ianao nanomboka lakamisy hariva lakamisy alina zoma fa mitombo azy sy fantatro hoe ahoana eo io manko azonao kajiana hoe zao ny olona tonga ny fidy de firy zany le tahany. Fa apakariny miakatra makany amin'ny 700 isan-jato any foana ny tahan'le. Alors resitsika ianao manko manao hoe vitsy ny olona ny fidy, zao ny dikan'izany anie. Ny haino an'le candidat le nivondrona zany ny vahoaka mpifidy. Tsy misy atsasaky ny olona mpifidy tokony hifidy akory any tonga ny fidy. De tena tsy natoko fifidianana tokoa zany ny olona tamin'iny. Fa na ny olona zay mbola somary ny salasala raha nisy ny fidy any nge de nisy ny fidy an'ireo candidat 120 reo de iny zany de mbola mampiseho na ny olona zay mba tonga ny fidy aza de tsy nifidy any Rajoelina akory. Raha fitinina zany zao raha le navoaka ny seni tamin'ny sabotsy de ataony hoe nahazo 3,20 isan-jatony Rajoelina. 3,20 isan-jatony le 2,700 isan-jato ange zany hoe le olona tonga ny fidy zany raha nisy 100 reo de 3,20 ny fidy azy. Fa ny dikan'izay nge de zao 4,20 isan-jato ny olona tokony fidy any zany no mifidy any Rajoelina. Ohatran'ny miteny tarehimarika betsaka eto ary makaleo ny olona zany fa
aloha tsoroka atao hitsin-dalana l izy hoe raha ny navoaka ny seni tamin'ny sabotsy raha misy olona zato efapolo roa amby efapolo no ny fidy am'ireo olona roa amby efapolo ny fidy ireo a enina amby roapolo ihany no ny fidy Andrajoelina, zany hoe 26,9% no ny fidy Andrajoelina. Anao président ny république ianao am'izany. Zay ny azo lazaina ny am'ty ndray mandeha ty. Fa io a de raha tamin'ny 2018 ange izy mbola ohatr'izany ihany apa-efatr'olona apa-dimin'olona tokony fidy no ny fidy azy. Zay ny tamin'ny 2018. Zany hoe eo ny olona zany efa tsy mahatoka ny fifidianana mihitsy tamin'ity. Fa eo koa ny olona efa ninninna nataony tsy ne tsara taminy akory ny fon'ny olona mpifidy. Ka io zany reo olona reo raha tsy ny olona rehetra tokony hifidy no voasoratra hifidy. Fataro tsara fa tokony ho 13 tapitrisa ny malagasy feno 12 taona miakatra tokony hifidy. 12 tapitrisa ihany no nisoratany tamin'ity, zany hoe olona mitovy amin'ny olona ny fidy azy no foanany seni tsy ho isan'ny mpifidy akory. Antanio ny seni fa izy de fa miaiky an'izay hoe raha misy 13, 14 tapitrisa ny tokony hifidy, 12 tapitrisa ihany no nisoratany hifidy. De eto tsika de mahasamilaza mihitsy hoe reo le nisoratra hifidy reo nge ka nisy ny natsona nakany amin'ny ivotoeran'ny Antokondrajoelona hoe any no misoratra mitondra karaha-pifidianana, mitondra karaha-panondro sy ny sisa. Misy zany a ny zavatra natsofotsofoka fahatany hifidy am'ireo fanatikan'ireo. Ka inona moa ny azo amtinana an'izany fa de hoe tsy ampy, tena tsy ampy mihitsy ilazana hoe safidim-bahoaka ty fifidianana teo ty. Ankoatran'ny hoe tsy ampy de naloto ity fomba fifidianana ty. Zay ny azo, tsy te hiresaka lava be amin'io satria tsy maintsy maro ny olona hiteny ohatran'izay niteneniko zay de alao verimberina ao an-tsain'ny rehetrarehetra zay a. Ny zavatra tsikaritra ihany koa Andriamatoa Constant Raveloson, mihenam-potoerana ny isan'ny vato fotsy sy ny vato maty amin'ireo hoe finoana-mbokatra voakan'ny seni, izany hoe mifampitohy amin'ny zavatra niteneninao teo ihany. Misy ihany koa ny fanerena ny lehiben'ny distrika hampiakatra ny taham-pahavitrihan'ny le hoe mpifidy. Inona indray no azo ambara mikasika izany? Le hoe mihenam-toerana tary amin'ny voalohany a de vato isaky ny biro-pifidianana no nanomboka hita. De tonga de efa tsikaritra eo. Saika zay ngamba mibaiko azo a. Saika isaky le biro-pifidianana avoakan'ny namana. De tsikaritra fa eo amin'ny 200 eo ny isam-bato foronina fotsiny hoe lasa isan'ny ny fidy zany isan'ny hoe de tena vato manan-kery zany. Lasa mihoatra 200 amin'ny isan'ny olona nandray anjara. Jereo zay teo amin'ny alakamisy teo amin'ny zoma teo no nivoaka isaky ny biro-pifidianana de rehefa jerenao a de mihoatra ny isan'ny totaly n'isan'le vato manan-kery zany hoe ty azon'ny kandida zao, azon'ny kandida zao. Mihoatra 200 zay ve ny baiko? Tsy fantatro. Sa hoe olona manao excès de zèle reo, zany hoe olona mila 19 reo, tsy fantatro. Fa ny zava-dehibe tsy misy mandatsony zao fa zava-misy ny administrateur civil de terena hanompo taky ny andevo an'le kandida fahatelo. Averiko mihitsy le teny fanandevozana le satria tsy ny asanao ara-teknika sy anara-mananao fa fanompoana tsangan'olona anankiray
hoe ataovy be ny mifidy ary ataovy mahavoty kandida lara fahatelo ty. Ny ao amin'ny fampianarana tompoko de efa nivoaka mihitsy, de mivoaka hita taratasy, mivoaka hitapoko hitam-pirenena ny any amin'ny drenina manandevo ny mpampianatra hanompo olona anankiray. Tiany tsy maintsy fananiko le teny hoe fanandevozana satria nahatrany amin'ny folo alin-daza rehefa manakina ny fomba nanomana an'le fitondrana rajoelona n'le fifidianana de asaina manao herisetra amin'ny kandida, asaina manao herisetra amin'le vahoaka maneho an'izay hoe mitaky fanovana zay. Ka le sistema rehetra zany hoe le asam-panjakana manontolo zany na ty amin'ny sivily na any amin'ny miaramila na hatrany amin'ny fitsarana aza dia natao asam-panompoana an'le kandida larina fahatelo. De zay io fifidianana io. Tsy hitako loatra ny zavatra betsaka io nge tovy tsisy hafa natao tamin'ny fanjanahantany io tamin'ny repoblika voalohany io tamin'ny repoblika faharoa io tovy tsisy hafa tak'izany natao fa ity maherisetra kokoa ary tia mampiasa fitaovana informatika, mampiasa vola be mihitsy. Reny le hoe amena carte bancaire sy ny sisy reny de mandeha misoratra any aminy any de ty zany tena faran'izay lalina mihitsy amin'le fampanompoana tsangan'olona anankiray. Zay ty fifidianana ty. Ao anatin'izay nefa zareo tsy miseho tsy miafina fa tena hoe mahasahy tena miseho ao anatin'le izy. Mahasahy izy. Inona no mety hoe andikana an'izany fahasahiana mihoa-pampana ve ny ilasana an'izany? Ka fa voalazanao fahasahiana mihoa-pampana mihitsy de tena miharihary efa hatrany am-boalohany mihitsy nge. Tam'mbola nalalaka ty resaka ty nandeha ny fihetsika hoe andao avaina, andao hatsaraina ny lalàna rehetra amin'ny fifidianana sy fombafomba rehetra anaovana ny fifidianana. Tamin'izany eritsahy kristian reny manaonao hoe tsisy fotoana anaovana an'izany, tsony tsisy fotoana anaovana an'izany, tsisy inona. Rehefa tonga aty amin'ny tongotra ty taony hoe tsisy fotoana anaovana an'izany. De io izy izy tena ny mandeha misoratra ho président mpisolo toerana sady gouvernemanta de mifampizara am'le général io de izy roa toto reo zany no misoratena. Zavatra fahasahiana nge tsy nga misy mihoatra an'izany mampatoky azy an'izany de satria navadiky ry zareo reo ho zandary, miaramila sy polisy nantoko, polisy na politika, miaramila politika, zandary politika, reo rehetrarehetra reo zay nanaovany azy. Ary tsy vitan'ny hoe zandary politika na miaramila politika fa ampanompoana tsangan'olona ihany koa. Zay amiko ny dikan'le tsy tahotra tsy henatra mandeha manangana musée ary anatin'ny akademia militaire. Zany hoe fanasinana sy fanompoana tsangan'olona sy ny momba azy fotsiny zao mihitsy. Efa hafa nge zany efa tsy asam-panjakana tsony zany, efa tsy ho an'ny tandrazana tsony zany fa ho an'le numéro 3. Ka zay zavatra mampalahelo. Za mino fa ny zavatra tahaka izany ho enao manko hoe fahasahiana mihoa-pampana de zao sa mihitsy izy satria manana an'izay de manana fitsarana de manana HCC. Zao manko ny fizotrany. Miady hevitra politika de tsy rarahiny. De miady hevitra eo amin'ny resaka administratif sy ny sisa hoe ty tsy ara-dalàna, ty tsy mety, tokony zao ny lisy mpifidianana, tsy mety io ny lisitry ny mpifidy, tsy mety io ny lisitry ny birao-pifidianana, tsy mety io ny lalina, tsy rarahiny koa. Zany hoe miakatra eo amin'ny fandaminan-raharaha, tsy rarahiny. De raha vao miakatra mihoatra an'izay ianao de herim-pamoretana ny ataony aminao satria rehefa miakatra mihoatra an'izay ianao de eo amin'ny fitsarana.
ny ministry ny fitsarana no mitinganao mahazo mibaiky ny mpitsara kanefa ministry ny fitsarana no efa manome teny indroa na intelo zay a de ndikan'ireny ange ampitsara de hoe manaova hafa noho iny ianao raha mahasa zay ny dikany de ny rehefa tsy mihoatra an'izay ianao de trézime zany hoe herisetra da tandremo tsara misy fijery diso momba ny atao hoe trézime fa na trézime ny trézime teto amintsika hatramin'ny 17 de ny herisetra ampitondrana zay ny napisy ny trézime de jereo tsara ireto kandida reto tsy nandeha nanao inona teny amin'ny trézime akory misy inona azo atao koa moa eny anga misy lapa-panjakana ho tafiana sa misy tombotsolika dorana eny sa misy inona eny ny ambondrona tokony nanao lanonana be tao feno daholo iny rehetrarehetra reny nisy inona naninona fa le fitondrana mikoropaka foana no mampisy herisetra momba ny hoe trézime ka manana an'ireo izy hanao trézime zay mahatonga azy manana tonga am'le teneninao hoe fahasahina meopapana fahasahina meopapana satria basy inge zany ny sary teo Mahamasina zao mibaribary indrindra tifotra potomoty ny atao an'le laila efa asa miaramila polisy na gendarme 3-4 mifandrivotra n'le lehilahy eo basy anankiroa de apotomoty mihitsy zay nge efa trézime nge teo Mahamasina mpitondra manao herisetra tsy aradrariny amina vahoaka mitakirariny ka manana an'izay izy ataoko fa efa antso ampy amperitreritra ny namana zay mpanao fanamiana reny fion-javatra rehetrarehetra reny hoe asaina manompo olona anankiray tsika rehefa mpiasa-panjakana de anisan'ny mpiasa-panjakana asaina manompo olona anankiray ohatr'izay le mpanao fanamiana zay no misy. Ye raha ny voalazany seni hoezahana avoaka ny seni avoaka amin'ny 24 ny volana novambra izao izany amin'ny zoma ho avy io ny voka-pifidianana amin'ny 13 ny volana novambra nefa raha tsy ahivina ny fiantsoana ny Andry Rajoelina ny Londra inona indray no azo ambara mikasika izany Andry Matoa Constant Versan keva fandrobana fifidianana ty hold up électoral tandreny mpandroba iny ty mpandroba cash point reny ndreny ohatra mpandroba ombina ambanivohitra rehetra io de mandroba fifidianana ka ity fandrobana ty ohatra ny terenjavatra zany alao izy nilaza hoe maninona tsy maintsy amin'ny 24 zao manko te ilaza izy zao hoe tena miasa sy mahay le se ny tsy maininina aloha io hatrany ambolohany mihitsy volisy mpifidianana de efa tsy aigny zay aloha de maninona ny lasa mahay tampotampoka eo manao lisy mpifidianana ary ianao ioka miemotra avy eo tsy vitany amoaka valy mpifidianana ianao efa côte diso isakin'izay mandeha de vitaingana tampoka eo ary tsy isy raorao zany ny fiheverany azy fa vita amin'ny 24 zany de vita de zay no izy zay zany ny heverany azy fa nisy inona nisy fagagana tampoka fa alao izy ny amaly anazava hoe fa inona zany mahatonga anareo tsy maintsy hirotoroto amoaka an'izay anareo tsy mahay raha ty lasa mahay sady kinga-piasa tampoka ao raha ianao moa zany miteny am'le hoe misy an'le fiantsoana Rajoelina amin'ny 17 ny Novambra asa na tiana na tsy tiana de misy aloha zay de raha tiana na tsy tiana dia enjehana alohan'izay zany le famoahana vokatra de ho ito fa ny tena moa tsy any amponin'ny seni fa tsy maintsy ho laviny zay rehefa miteny an'izay nge ianao
zay tsy maintsy ho lavina. Tsika miresaka an'le zao dia tsy maintsy lavina ray. Natao letrezana ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany iny. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mbola ho atao letrezana ihany koa ny fandaniana io candidat larana fahatelo io amin'izay hoe fifidianana izay. Anao ahoana no mety fiantraikan'izany eto amin'ny tany sy ny firenena, dia anao ahoana ihany koa ny fomba fifampitondrana eto amin'ny tany sy ny firenena manoloana izay. Zay manko no mahatonga ny teny mialatsiny amin'ny mpijery fa ohatran'ny tarazorazoka ny resaka taremarika. Dia verenako kely ray aman-dreny indray, tsy misy apaha-efatry ny olona mpifidy zany ny Honan-Datsabato ho an'ny Rajoelina. Raha ohatra izy ilaza hoe mahazo 70 isan-jatony, kanefa ny olona tonga mifidy dia 70 isan-jatony mpifidy, dia ny 70 isan-jaton'le 70 isan-jato zany hoe eo amin'ny apa-efatra olona eo no mifidy azy. Tsaroa fa zay apa-efatra olona zay dia misy an'le nitambazana carte bancaire, misy an'le asaina misoratra maka anary amin'ny foiben'ny atoko TGV Mapara, tsy fantatro inona tsona io moa miovaova eo io, misy an'izay. Dia eritrereto fa ho zava-doza noho ny tao aorianan'ny 2018 zany eto. Inona ny ataoko hoe zava-doza? Tamin'ny 2018 efa voafidifidy fahatany io rangahy io. Zahay anisan'ny niady mihitsy hoe amboary aloha ny lalam-pifidianana tany amin'ny 2017 tany. Fa dia nisy moa ny fifanarana rahan'izy mahay mifanarahanaraka ao le gasy mody mihavanao dia raikitra ihany ny fifidianana. Dia voafidifidy fahatany araka ilay lazaiko teo hoe tsy ampafirin'ny malagasy, tokony hifidy akory ny fidy azy. Tamin'ity mbola niampy hoe nisy malagasy tokony ho anisan'ny mpifidy nefany tsy nampidiriny sen'io anisan'ny mpifidy. Reo tsarovy reo fa reo ny akamaroan'ireo zany dia le tanora, le amin'ny 20 taona hatrany amin'ny 30 taona any na mety mahatrany amin'ny 30 taona any ary. Zay ny maro amin'ireo le nalatsaka tsy ka hitondra firenena ianao amin'izany tsy hevitra. Fa tsarovy ingeny tamin'ny 2018 makaty amin'ny 2023 ohatran'ny hoe deuxième tour tsy mety vita mihitsy. Tsy mety vita mihitsy fa deuxième tour foana. Ny teo amin'izy Mirahalahy mianaka zay nanao deuxième tour tamin'ny 2018. Nianakaray dia izay rehetrarehetra tsy mety, izay rehetrarehetra azo kianina dia nanaovany fanakianana daholo satria fantany fa misy vahoaka mieritreritra ohatran'izay. Mitondra alailom-bahoaka izy zany. Le anankaray dia ninona ity tsy ohatra foronina fa kabone aza atao fitokanana manetriketrika. Zavatra nisy zay. Ny antony dia satria mahatsapa tena hoe tsy zakako ty firenena ity, za tsy maintsy miseho tena président tsara, malala tanana, mamana, hatramina mandoatra ricantonné veriny fa tsy maintsy ataony. Zany hoe mila ny fanafoezantsika azy ange teto dia hoe oeraoera. Mahatonga an'le oeraoera ange eo ihany ny toetra n'le rangahy. Fa akoatran'iny izy le malelu ozy ny vazaha zany hoe tsy voafidy araka ny tokony ho izy. Dia voatery manao ronono atavy, manao kobakambava. Zaza ho any mahita lisitra tsy efa misy anjatony ny zavatra nampanantenainy tsy tanteraka mihitsy. Zay ny fomba fitondrana rehefa tsy voafidy amin'ny tokony ho izy ianao. Rehefa mihevitra ianao fa za ny mpanjaka ho azy avaiza, dia hoy ianao za tsy maintsy mamalifaly. Tsy maintsy mamalifaly ary tsy maintsy hatramina taremarika teknika zao aza. Dia laviny hoe tsy izy zany.
Tsaroko zao le resany tamin'ny France 24 angamby iny sy tsy tsaroko hoe RFI ny ankiray. De ta remarque économique tsara zao ny amena azy ny sisa de ozy ny teniny tamin'ny teny vazaha hoe c'est votre point de vue. Zany hoe fomba fijerinao zany, nga fomba fijery zany, zay no izy. Kanefany a de lavany tsy mamenatra azy mihitsy ny mandany zava-misy. Déni moa filazan'ny vazahany zany. Déni de le hoe lavany fotsiny zao tsy misy zany, tsy na tenenina ry izy hoe anakiroa ohatry ny anay ihany ny masonao sy ny sofinao de iza ny hitovy aminareo. Laviny ohatry zany. Laviny amin'ny hery bedoika fotsiny a, ka tsisy raharam-pirenena vanina, am'izay lafiny zay. Fa izao manjary masika ny mpanohatra, mamorona mpanohatra be de be izy aloha, ambin'io izy nanao ina te fifidianana tsy tokisan'ny olona io. Manjary mamorona mpanohatra be de be izy, ary rehefa tsy hanany fifidianana no ahitan'ny olona hoe azahoana manova zavatra eto amin'ny firenena, azahoana manova mpitondra eto amin'ny firenena, de any ivelan'ny sehatra ny olona ny manao an'izay, any ivelan'ny sehatra fifidianana zany. De inona moa ny dikan'izay? Ny dikan'izay zany a, ifanehatra amina fanakianana betsaka ary fanakianana enjana io rangaha io, ary ho be ny mpanohitra azy. Zay ny dikan'io a. Ary eto a akiniko amin'ny fahendren'ny ireo mpiasam-panjakana manao fanamiana, mpitandro filaminana, akiniko eo amin'ny fitsarana ho fangadrana sy toto vodibasy sy tifotra potomoto ohatran'ireny ve zany ny hitondrana anay, de eto ve nareo? Sao de tonga ny fotoana tokony andinihanareo hoe ao ianareo sivily, alamino ny fitondrana sivily a, zay a de vonina hiaro an'izay fifanarahanareo sivily ao, ampilaminana ny tany sy ny firenena. Fa tsy ilamina io. Ho lavabe ty valiteniko ty satria ianao manontany. Za mba nahita kely tamin'ny fanjanahantany 72 efa mpandray anjara mihitsy. De nahita repoblika faharoa zao ny zavatra niseho. Repoblika faharoa hatraty amin'ny fahaefatra hitako daholo ny poirana. Zao ny zavatra miseho. Tamin'ny repoblika voalohany a, nanomboka tary amin'ny fanjanahantany a, de efa hitanareo ny nanaovana nahavoa tamin'ny fifidianana ny MDRM. De hitanareo ny nanaovan'ny mpanjanahantany azy. Fa taty amin'ny repoblika voalohany a, zao nge zavatra niseho e. Ohatran'io zavatra niseho, ny fomba fifidianana, ny fomba fiasan'ny atoko teo amin'ny fitondrana. Tamin'izany fotoana zany mitovy amin'ny amin'izao fotoana zao a, le fitondrana an-tany sy ny firenena de sady mpitondra no antoko. Zany hoe fitondrana atoko no tondrana teto. Parti état sady état parti. Le fanjakana de sady miasa ho an'atoko. Moa le atoko a de sady mampiasa fahefam-panjakana. De vitan-dry a, izy efa miady an-trano ao tamin'ny 71, efa miady an-trano ao izy. Ny ministry ny aty-tany a nisamborona fa hoe mitady hanongana ny président. Ny député nisamborona fa hoe mitady hanongana ny président. Zany nisy tamin'ny 61, 62. Tonga 62 fifidianana, ahoana moa le fiteninao azy? Letrezana. Fifidianana letrezana. Tsy vitany hoe letrezana tamin'izany a, eo amin'ny tsy fokotany moa nilazana azy tamin'izany fa village sy canton. Rehefa eo amin'ny village nao no eo amin'ny canton anao va ny voalohany indrindra hoe vitsy mpifidy. Faharoa hoe mba nifidy ihany fa vitsy ny an'ny président, mahita atsojay isan-karazany iny. Ohatr'izany ty ataon'ny ankehitriny ty, fa ty tena mbola enjana lavitra. Zao ny zavatra niseho. 70 isan-jato ny tonga nifidy décembre 71. Rajoelina raha tsy mahatratra an'izany akory. Ny azy 70 isan-jato ny tonga mifidy. 70 isan-jato no nifidy an'le président tanatin'ireo. Rajoelina nga mahatratra an'izany akory ny azy 70. Zany rehefa botsolona nisy. Fa io
janvier, février, mars, avril, mai, 5 volana tateharina poka ny 13 mai 72 rava le fitondrana naovana fifidianana le trezana. Averiko ihany ny 13 mai tsy hoe ny olona mpitady rary ny akory nanao herisetra, tsisy an'izany a. Za zao ny zoma 12 mai tolakandro no mikabary eo amin'ny mitinina ny Tery Akatso teo amin'ny stadin'ny université io manao hoe miakatra ty Akatso daholo tsika de atytsika mifampidinika an'izay amboarina momba ny fampianarana sy momba ny zay tsy nieritreritra akory hoe andeha hidina an'arabe ary. Fa le mpitondra fanjakana ihany namorona ny 13 mai nampiongana azy, izy a no efa tsy milamina ntsony a samboriny ny comité de grève ny mpianatra tsisy bouclé ny Akatso, aiza ny olona mandeha ery amin'ny alabe mifaleovan-tena zay lasa kianjan'ny 13 mai ary ny adalany ihany a nampitifitra préfet de police tam'izany, ny adalany ihany nampitifitra de io ny efarany. Ka ianao manontany hoe de ahoana ny fiainan'ny firenena sy ny fifampitondrana taoriana, ny tandrosako an'izany rehetrarehetra zany a, za manko eto a ray androany a mety tsisitra ny olona sasany maino an'ity teniko ity, mbola tsy tara zao ho an'ny Andry Rajoelina. Za manko teto ampiteny foana teto hoe talohan'ny fifidianana zany a, tonga ho an'ny fotoana azahoany mba mamarana amboninahitra ny mandany, amboary io lalam-pifidianana io, amboary ny fomba fifidianana, ideranao zay rehetra rehetra hoe izy no président tena nanao fomba républicaine teto amin'ny firenena. Mba tsy jiramany atadivana azy hoe anjay Rajoelina fa mba hoe tony a nisy lalàna vaovao momba ny fifidianana, lalàna inona ty lalàna fehizoro sy ny sisa tamin'Andry Rajoelina nanaovana antony a. Jereo fa maharitra hatramin'izao tsy misy tsony gidragidra mialohan'ny fifidianana, tsy misy tsony gidragidra aorianan'ny fifidianana, tena mba mifidy an'izay fidiny ny olona. De zao azy ao rehefa miteny ohatr'izany a, fantatro fa tena misy anopa mihitsy ambadiky ny ekana ao, fa averiko le teny mba tsy fandratra eto tsika, mba tsy hanao 13 mai andripakolona ny olona manao excès de zèle aminao. Fantatray fa ianao mbola mahateny an'ireo olona rehetra zao. Lalana amboninahitra mbola azahoanao mivoaka an'izao tantara zao no hoe alao vahana amin'ny olona samy manam-panahy ty olana ty, ity crise ty. Aza midoika akory hoe tsy misy crise eo, misy crise eo, mitifitr'olona ny gendarme, mitifitr'olona ny miaramila, crise zany. Izy ty ve ho andrasantsika tena crise be manaka-danitra mihoatra noho izay sa za kosa mihevitra fa efa ampy zay. Miantso ny olona hoe alao mifampidinika, za nge tsy miditra akory hoe mifampidinika, za tsy te hiditra akory hoe ianao ankilany a de ny rehetrarehetra andaniny amin'ny fotoam-pifidianana tsy ohatr'izany, fa latabatra boribory tokoa mitovy tsika rehetra. De tongavy de olona matapaka no alefaso, fa ny firenena tsy maintsy hifampidinika, ny hery velona rehetra tsy maintsy hifampidinika. De ianao rery ve ny tsy ho eo? Zay nge zao ny fotoana misy atsika. Ka zay no hitako amin'le hoe anakory ny fifampitondrana eto amin'ity firenena ity a, tsy mitondra antsika lavitra zao toe-javatra zao. Crise zao na anda iza anda na iza anaiky, crise zao. Ary tsy voatazonao amin'ny vola io, tsy voatazonao amin'ny fahaizana mandroboka ohatran'ny amin'ny publicité fataonao io, fa fiainan'ny olona mbiakoditra amin'ny olona mihitsy. Zay io.
Resaka fifampidiniana indray mety Constant Rafelson teo, nisy ny fihaonana nataon'ny SADC niaraka tamin'ny vondrona Europeana sy ny vondrona Afrikana niaraka tamin'ny Comezany OIF tamin'ny asabotsy lasa teo teny Ivandry teny, nahatsapy izy ireo, nahatsapy ireo mpanara-maso ny fifidianana izay tsara marihana hatrany fa ny fitondram-panjakana no nanafatra azy ireo. Ho avy eto amintsika amin'izay hoe fanaraha-maso izay fa betsaka ny tsy fahatomombanana, nahatsapy izy ireo fa misy ny tsy fahatomombanana raha tsy laza fotsiny hoe ambany tapavitrian'ny mpifidy. Ao anatin'izany mangataka ry zareo mitahaka mihitsy moa izany hoe ny siny izay fifampiresahana sy dinika an-databatra boribory izay eo amin'ny mpisehatra ara-politika rehetra tafiditra ao anatin'izany kandidat 320, eo ihany koa ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena sy ny mpanao politika maro isan-karazany. Raha tsy haivina efa namanao ary hoe mbola manao an'izay hoe fanelanelana an'izay raha tsy tanisa fa tsy ny vovonana panina FFKM tsy tonga namaly ny antso mivantana ny kandidat laharana fahatelo fa nahatonga ary dia solon-tena ohatra ny nalefany fa tsy izy tenany kanefa izy tena notakila ifampiresaka ao anatin'ilay raharaha. Antenaina ve no mety hoe isiany izany indrindra fa amin'ny kandidat laharana fahatelo toy hamaly ny antso ve izy amin'izay antsony iraisam-pirenena izay satria ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny FFKM io ny antso tao tsy toteny taminy, mety hoe antenaina ve izay zavatra izay. Maromaro ilay fanontanianao. Le mpanara-maso iraisam-pirenena aloha, le mpanara-maso iraisam-pirenena nge mampalahelo ihany io dia mpitondram-panjakana tokoa moa ny antso sy nampiditra azy ary misy ny tsy nampidiriny, misy ny tsy nampidiriny ihany avy any amin'ny SADC rehefa le hoe hijery ny toedra raha ankapobeny mihitsy mialohan'ny fifidianana sy ny sisa, fa le mpanara-maso fifidianana nampidiriny. Zavatra anankiroa no azoko lazaina amin'io ary afoesiko fa lasa lavabe foana ny famaliko eto. Ny voalohany aloha ireo olona ireo tsy nahita akory le fansambato le lazaiko teo hoe amina bureau de vote ray indraindray dia efa mitombo 200 ny mpandray ny ina ty mitombo 200 ny isan'ny vato azon'ny kandidat rehetra, mitombo 200 mihoatra noho ny mpandray anjara. Zany tsy hitandreo zany any anefa le halatra reo ange tsy nahita ary tsy niteny akory reo momba ny hoe le mitondra carte d'identité sy kara-pifidianana ry amin'ny Brown ry atoko anankiray ry dia rehefa miverina avany mahazo carte bancaire tsisy ngeza. Reo ange tsy niteny akory hoe ny drenina dia manery ny mpampianatra sy ny sisa ohatran'ireny mpanompokeliny ireny mpanompokelin'le numéro 3 tsy nahita an'izany ange reo tsy nahita an'izany reo. Inona ny hitan'ireo? Tsy misy mifampitifitra ny olona, tsy misy mifanaritaka, tsy misy nangalatra urina mandositra ny olona sy ny sisa. Ka avaty amin'le mpitady rariny ange tsy hanao an'izany fa nahanjo lahy zany fa milamina. Zay aloha zavatra ray aniko hoe inona ny mba hitan'ireo. Izy raha teo nasain'le fitondrana, ny moa le fitondrana tsay zay olom-boatendrin-drajoelona numéro 3. Inona le fitondrana? Ile hoe président zay olom-boatendrin le numéro 3 le hoe président Vonjimaiky ity. Zany nanasa azy. Ka inona? Le ministre ny intérieur, le ministre ny affaires étrangères, zany nanasa azy. Ka hiteninina eo izy. Zavatra faharoa teneniko dia zao. Mba miteniteny ihany satria tsy afaka eo mason'izao tontolo izao tsy hiteny hoe misy ny kianina, misy zavatra tsy mety sy ny sisa. Teny bazary lazako azy satria izy vazaha médecin après la mort. Tsy fantatro mety mifanaiky tany izy nanao gentleman agreement tany hoe ao fa tsy hipekany zay voafidy eo zay fa zay voafidy eo mba ampirisia anay hoe amboary amin'izay ty. Zany ange le hoe lasa ny alika vao manangom-bato. Zany hoe zay président eo zany fanirindra zareo angamba de hoe Rajoelina zany no amoron'ny olona amin'izay ifampidinika. Ka raha ifampidinika izy moa hoe ao fa ohatran'ny tsy nety iny dia ahoana ho averintsika ve ny fifidianana iny ary amboarintsika ny rehetrarehetra de mitehaka ako. Raha izay le ifampidiniana ampanaovina an'ilay président.
Na ifampidinika koa hoe hovatsika mihitsy ny ato amin'ity fireneny ity fa matoa tahaka an'io ny fifidianana, matoa voatery manao ohatra an'io ny olona nahazo fahefana satria mitapikitra amin'ny toerany misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenentsika de mba mitehaka fa ifampidinika amin'inona? Ifampidinika amin'inona? Le izy zany fahitako azy ohatra ny hoe fafazan'ny ranovoasina le ho falan'iny Rajoelina rehefa avy eo de rehefa avy eo amin'izay de hoe mba amboamboary eo Rajoelina zay mety tadidio fa tamin'ny 2018 reo efa nametraka ampanajana hoe reto tsy mety tamin'le fifidianana teo ka de ndao mba amboarina tsy noraharahin Rajoelina na poa anankiray ary ka zao izy anatena inona raha tsy hoe tsy hitako zay fahagagana mety miala tsiny ny zavatra hanahirana de zao niditra am'le faharoa hoe zay niantson'ny samy teratany samy malagasy fa mpiantso zay niantson'ny samy malagasy tsy nisy nalehany zao aloha izy tsy de tena samy izingizina be hoe tsy mandeha satria mandefa ny Nainandresitoaina izy de mandefa ny Augustin Andriamananoana izy mandefa ny reny izy amin'ny sasatsasany amin'ireny fiantsoana reny zao koa eniny sy reny daholo ary fatany daholo ary ataoko hoe en temps réel ary zany hoe midinika ny olona zay tonga ka mifampidinika mandeha eo izy amin'iny fotoana iny maharaka arany tsara io rehetrarehetra io fa tsy mahazaka mifanatrika angamba izy iny tsy mbola hitako mihitsy izy hoe mifanatrika de miady hevitra tsisy manao azy eo tsy maintsy manaiky ny hevitry ny olona ianao fa mifanatrika de miady hevitra de mandray hoe voaraiko zany zay de hodinihana ohatra tsisy an'izany fa miantso mpandraraha izy hoe ifampidinika rehefa tonga eo mpandraraha kabariny zany hoe teny midina no alefany diso fanantenana daholo le tonga teo hoe mba hiresaka sy ifampidinika misy rafitra raha teto amin'ny firenena CES Conseil économique et social natao andinika sy an'olo-kevitra consultatif io tsy mbola ny consulté tsy natsangany akory nefa le constitution ny foroniny tamin'ny 2010 nanisy an'izay CES Conseil économique et social filakevitra ny amin'ny fiarina sy ny amin'ny fiainam-bahoaka nefa io de natao an'olo-kevitra tsy anery azy akory ty tsy maintsy arahanao iny ara tsy natsangany mihitsy ka le rangaha io hoe ifanatrika sy ady hevitra zany tsy haiko tsaroko mihitsy izy le raha mandeha tena tezerana tamin'ny asana tany Maputo iny sa tany aninona azo sary tonga taty amintsika taty tena tezitra tena atezerana be mihitsy nisy tsy mandeha am'izay tiany angamba atao amin'ny dinika tao de nivoaka izy de raha matonona nampitamby azy tao anaty tomobila tao fahitako azy zany sarotra ny fampiresaka amika hoe isy ankilany de isy andaniny fa moramora kokoa no hoe tena mametraka fitokisana amin'ny olona zay irahany izy raha tsy afaka de tena olona mahavita mifampidinika sy miara-manapaka amin'ny be sy ny maro ny olona alefany ary izy ty ny fahitako azy am'izao dingana misy atsika izao ty tsy crise de la présidence Rajoelina akory fa crise nationale ny hery velona rehetra no mifampidinika fa tsy hoe itsika menakavy ty de izy ary de izy zany afaka manao veto am'izay atao rehetra zany izy zany afaka manao zavatra tsy azo ivalozana am'izay aninatsika rehetra tsy azo ivalozana efa napetrany niaraka tamin'ny asa sitrapony tsy azo ivalozana iny fa ity de diniky ny mpiray firenena tena diniky mpiray firenena ity hoe inona le tiatsika hovahana ahoana ny amahantsika mpiray firenenan'io fa tsy hoe inona ny heviny de zao ny hevitsika de hoe zay zany ny heviny fa izy moa no efa mitondra ohatra noraharaha be re zay tsy voavaha io olana io tsy voavaha ny krizy re zay fa le mpiray firenena mihitsy no mifampidinika ary raha ohatra izy psychologiquement zany hoe eo amin'ny toetrany sy ny fombafombany tsy tia ary tsy mahataty hoe
ifampidinika inégocie ohatr'izany a de mandeha fasy izy négociateur tena mandeha zavatra mampalahelo angetra zao zay mbola hita ihany koa zay tam'le Îles Éparses zao tam'reto nositsika reto de manendry olona izy a amina commission a tsaroko tsara mihitsy professeur Ranjeva anisany tendreny zany hoe isy ady hevitra zany satria professeur iny anisany naharaka an'le raharaha hatrany ambolohany hatrany amin'ny valo amby fitopolo tany fa inona nataony professeur miaraka amin'ny délégation iona amin'ny délégation an'ny frantsay izy miteny hoe za zao de nanendry délégation ary na olona tsy mitovy hevitra amiko ara no tendreko nakany zany ange tena famingavingana an'le professeur angesany alefa no miteniteny foana any zany ny rangahy lehibe manakajy iny a fa ianao a tsy fotony amin'ny olona tsy mitovy hevitra aminao iny tsy iraka ao akory ka raha izay ny ataony Nainandresy Toaina sy izy ty Augustin Andriamananony a mampalahelo reo olona reo hoe irahana any ianao a fa irahana any fa tsy nitsinona akory fa raha ohatra ianao a tena manankina hoe manahirana any fanatrika amin'ny vatana fa reto ny olona teny etokisako de tsy olana mety le fifampidinihana ary averiko ihany le fifampidinihana de zao mpiray firenena rehetra no mifampidinika mitovy fa tsy hoe izy ery de nao aty ndretrarehetra aty raha izay a de tena mbola fametrahana azy ihany hoe ny heviny ihany tsy azo ibalozana satria izy afaka anao hoe tsy hanao an'izany a lavabe foana famaliko tsy maintsy azavaina na lavalava aza miala tsiny amin'ny mpijery tsy maintsy azavaina amin'ny olom-pirenena any atokatranao satria tsy ny olom-pirenena rehetra mahatakatra ny zava-misy a fa tsy maintsy hoentina ny fanazavanao anatin'izay rehetra izay zany ihany koa no antom-pisian'ny fandaharantsika dinika raha ho tonga amin'ny hoe fiara-mitantana ty raharaha ty Andriamatoa Constant Ravello sao inona no tokony ataon'ny vondron'ny candidat zany amin'ny resaka fiara-mitantana zany le hitanao le hoe vazaha mody miady ny gasy mody miavana gasy mody miavana zany fiaraha-mitantana zany fiaraha-mitavana ny dikan'izany samy mitady ao an'zay samy mitady fond ao amin'ny fitondram-panjakana ao mifampizara seza ianona koa mba mena de za koa mba amorona fikambakambanana kely de mba lasa koa azy nazara mety azo toerana am'zany fiaraha-mitantana zany hitanao fa fitondrana ahoana moa zany io zany a de tokony misy contrat programme mihitsy voalohany a fitondrana tena karazana ifanekeny rehetra ny hofilohany de na prime ministre sy ny gouvernemanta de tena tsy amina toko za tsy de mahita an'izany hoe neutre zany na tsy misy zany fa handeha anao tsilalao teny azy hoe mitanila handeha amina asa voafaritra mazava tsara asa voafaritra mazava tsara tematika voafaritra tsara ohatra hoe ho ataotsika ary a ny fanovana rehetra momba ny fifidianana de zay ny latasin'io fitondrana io indrindrindrindra singaniko ny prime ministre ny ministry ny atany ny ministry ny fitsarana ny ministry ny ino ty ny communication sy ny culture ministry ny serasera zany ny filaza ankehitriny sy ny filazam-baovao ny ministry ny vola reo indrindrindrindra fa ministra hafa rehetra koa manana soritra na asa mazava tsara ohatr'izay de gouvernemanta hanao an'izay hoe fiaraha-mitantana manko lazana azy tsy fiaraha-mitantana zany raha vao fiaraha-mitantana dia fiaraha-mitavana koa fa gouvernemanta samy ankatoaviny rehetra hitondra an'io raharaha io ohatra hoe
Anisan'ny pozina tamin'ity fifidianana ity ny resaka décentralisation tsy mitaterahn-Rajoelina satria ary nyfonjay andeha hifidy dia marary ary ny any amin'ny faritra samihafa ka. De tena ho izy ny avy any amin'ny faritra samihafa hoe mba tsy ny avao Antananarivo indray aloha ny hitondra am'ity. Anisan'ny pozina io. Na ny resaka momba ny mialatsiny mamerina miresaka amin'ny tompoko vavy Ninidony. Momba n'iny ary ange zao de misy resaka le any atoerana zany rehefa tereniny tahotra de manao hoe taratasy avy any Antananarivo ny azahoana manome alala anazy makaty Verina Tenosbe. De zao ny feo mivoaka hoe tsy mila n'Antananarivo ary ny mampalelo ary de lasa hoe tsy le Antananarivo le fohy be mpanjakana manaonao foana ty no ao an-tsain'ny olona fa ny Merina. Zava-doza nateraka io décentralisation tsy misy io, tsy nataony Rajoelina io, lasa tonga amin'izany tsika. De hoy izy hoe tsy hoe fitondrana era mitantana fa fitondrana hifantoka mihitsy amin'ny hoe ahoana ny amintsika menakavy ny ahafahantsika manatotosa an'le hoe décentralisation le fanapaream-pahefana zany hoe lay fahefana miorina any amin'ny faritra. Ahoana ny ampivanana ny malagasy momba an'iny ihany koa. Gouvernement tanao an'izany de mitehaka mihitsy fa hoe fiaraha mitantana de hoe angalana kely ny atoko atsy ny atoko arina de niatsy ianao hoe zay nahazo vato bebe tamin'ny teo fa de zay zany mahazo ministera tena ministera nitsy roa. Ny sasany anefa nao hoe zay ny sakanana sy ny etraketrahana tsy nahazo anay vato ka zay koa tokony azo ministera. Gouvernement fiaraha-mitavana zany, tsy gouvernement fiaraha-mitantana fa fitondrana hamoaka krizy ary voafaritra mazava tsara momba ny fifidianana, momba ny décentralisation, momba ny fampihavanam-pirenena, zavatra ohatr'izany, momba ny tanora sy ny université. Tsy maintsy vahana io fa tsy hoe raha honany raha anina hoe tapahana karaman'ilay isany de eo de hoe raha vao menimeny de vao maika koa za mihitsy ny teny hoe tapao. Fa mieritreritra an'le rangaly ty le hoe président vonjy ity de zay hono ny heveriny fa vahaolana amin'ny any Ankatso hoe tapahana ny karaman'ny mila efa tsy voavaha tamin'ny gouvernement ray manontolo mandaray manontolo reny zay nitansaiko rehetra teo nge le fifidianana, le décentralisation, le université ohatra daholo reny fa mety misy hafa koa nge hoe ny fiainan'ny mponina ny fandriampahalemana ohatra zany ange izy daholo rehefa zay no resaka de araba soa araba tsara fa raha hoe efa mpizara zao tsy mety tsy mivoaka krizy tsy mamoaka krizy zany toko efa nisy teto efa nisy teto fa vao maika krizy ary vao maika krizy ny bois de rose, vao maika krizy ny solala 200 millions namen'ny sinoa tsy hita zay nale ny vitsy voatrandraka, vao maika krizy ny pêche tany amin'ny jono ange hatramin'ny zanatr'ondro ohatran'iny ary tsy nisy fanaraha-maso tsony teto amintsika fa licence de pêche vao maika krizy ny fiainan'ny mponina tamin'ireny ny etombohan'izany hoe misy ray aman-dreny tsy mahavita mampiana-jaza tsony satria tsy mahaloa an'le ampidirina. Tamin'ireny nisy an'izany le nidorany dralahy daholo nataony kitay taria amin'ny usine taria ilafo taria le boky efa mba vita natao amin'ny fampianarana. Nisy boky be deabe nge teto hoe boky tena mafanaraka amin'ny tontolo malagasy ianarany zanaka malagasy. Vao maika krizy rehefa hoe gouvernement rehefa hoe fitondrana raha mitavana zany. Ie, maraparana ny fandarantsika. Sady. Ie, Andriamatoa Constant Velson satria mandeha de mandeha fa ora ray zay ny lasa, ora ray latsaka kely fotsiny. Ie, nivadika hoe tolom-bahoaka, nietsika foty na hoe nietsika mpilaminana nataon'ny vondron'ny candidat. Inona ny tena hevitra izany hoe tolom-bahoaka izany? Ny hevitro amin'izany rao navoaka koa eto fa betsaka lasa lamodimody izy io marina fa tamin'ny 28 octobre zao tery Atsonjombe
mba nahazo micro de mba niteny an'izao hoe tolom-bahoaka ny toen'izy ity. De zao nieritreritro tamin'izany hoe nahoana tsy maintsy na mandeha ny fifidianana na tsy mandeha ny fifidianana. Tamin'izany ny tolom-bahoaka de zao, io tsy anarana atao batemy akamehana akory hoe tahaky ny teo ihany ny tohizina fa ataontsika tolom-bahoaka ny anarana. Io rehefa hoe tolom-bahoaka, ny leadership am'izany ary zany hoe ny fomba hitarihana an'izany aza de hafa mihitsy. Zany tolom-bahoaka zany tsy hoe tolon'ny candidat de ny vahoaka manohana ny candidat de mba vahoaka bebe kokoa am'ity, tsy zay ny tolom-bahoaka. Hetsy-bahoaka zany hoe mihetsika ny candidat mba manaraka le ataon'ny candidat, mihetsika ny vahoaka manaraka le ataon'ny candidat. Tsy hoe misy olona anankiray na atoko anankiray manao hoe zay ny tena anao mesia am'ty fa de mirohatra ianareo vahoaka. Ny tolom-bahoaka de zao, le vahoaka ny tompony. Inona ny dikan'le hoe vahoaka ny tompony? Tary aloha nanao fananiana miteny hoe tsy andevozin'ny ambaratonga ampitondrana ny mpiasam-panjakana. Hoy tamin'izay hoe ny mpampianatra kely tsy andevozin'ny direnina, tsy andevozin'ny ministry ny fanabeazana. De hoy hoe ny miaramila zandary polisy tsy andevozin'ny izy ambaratonga ambony any hanompo mpitondra. Hoy tamin'izay ny administrateur civil tsy andevozin'ny zay ary zava-miseho rehetra, ny ray aman-dreny mampiana-janaka tsy ho andevozin'izay manam-pahefana eo, izay sahala am'izao ihany ny tafiditra ato aminay. Ny tanora mianatra tsy ho voatery varo-batana vao mahazo diplôma ny ankizivavy, tsy voatery anao kolikoly na olona hiditra hianao concours-na grefy sy magistrature aza. Olona hanolo-batana, hanolo-tena, hanao miaramila, hanolotra ny teny sy ny aina izy zany, tsy maintsy andoha vola amatapitrisany zay vao tafiditra hoe rengagé ianao na anona ianao. Ireny vahoaka ireny no manana tolo-pivotany anazy isaky ny misy azy avy, tolo-pivotan'ny mpampianatra sy ny mpianatra momba ny université hanova an'io université io. Zay ny tolom-bahoaka, vahoaka manova ny rasa mahazo azy am'izao zay tsy rariny. Takizay le mpampianatra ary am'le hoe lasa ohatrany hoe raha tsy manompo an'iny. Zay ny anaovako hoe miavo tena izy, manavotra ny tenany izy le vahoaka, ary de zay ny tolony. Takizay le mpanao fanamiana maninona ny terena rehefa hiditra amin'ny akademia militaire, tsy maintsy hanompo an'ity olona ray ity hoe ty trano fanasiana anazy ty musée. Everiko fa marika anankiray amin'ny fahamendrehan'ny foloalin-damy fialan'io musée io. Ka le tolom-bahoaka zany aperako eto takizay koa ny ary amin'ny vahoaka Enjadin'ny Dalo mipamaky fasana ny anavotany an'izay fa tsy ny hanompoana olona anankiray indray hoe ataovy tolom-bahoaka am'izay ty de za mba filohany, fa mamelona fiavotan'le vahoaka isaky ny toerana misy azy avy tsika. Fiheverako azy, zaho fiheverako azy ny resaka décentralisation de tena tsy maintsy tolom-bahoaka. Maninona moa? Manavotra ny faritra misy azy le vahoaka ary miavo tena amin'ny faritra misy azy. Fanovana eo amin'izay. Takizay mba kely fatakarako aloha. De tsy maintsy misy mpitarika hipoitra ihany ao nge. Tsy maintsy misy mpitarika mipoitra ao arakaraky ny herin'le vahoaka ao. Ohatrany ahoana ny akon'izany hoe tolom-bahoaka zany? Ny akon'izany ny olona ohatranay zao de anana raha be mihitsy. Amoaka hoe ahoana ny takity re vahoaka, ahoana ny itondrantsika an'io.
inona ny sahanareo momba an'io? Zany ny akony aloha de zao, tsy maintsy mandeha amina décentralisation io, tsy maintsy mandeha amin'ny fanapaream-pahefana io, ohatra. Tsy maintsy mandeha amin'ny fanomezana malalaka ny tanora universitaire sy ny mpampianatry ny université hifampidinika hoe ahoana no fihetsikitsika. Tsy mijanona ntsony amin'ny resaka hoe mitaky bourse, mitaky heure complémentaire a, fa tena hoe ahoana ny mahavelona ny université de velona ao anatin'izay koa tsika reto. Zany ny fiantraikany. Ahoana ny ahafahana miara-miasa tsara amin'ny mpitandro filaminana zandary aty ambanivohitra aty. Fa ny zandary misy ao akaiky eo mivaky fasana misy, ny alatrombo misy. Le tompon'omby indray no voatery mandoha vola voasazy. Tsy hoe voasazy akory fa ny saziany sefo. Voatery mandoha vola raha teo voakarakara. Le olona voapainga amin'ny tsy marina akory momba ny omby no lasa voaka efa vidin'omby ray mihitsy angeny ame an'le fianakaviany. Vo afaka le havany madio a. Havany madio. Tolom-bahoaka manala an'izany. Mitady ny fomba hoe ahoana ny irovantsika ny aty ambanivohitra. Ahoana ny ahaizantsika miara-miasa amin'ny zandary sy ny miaramila ohatra. Sao de ambany zandary sy miaramila, mila mampianatra ny reny vahoaka ireny a, hiaro ny tanànany ihany koa. Ohatra zany. Tsy haiko a. Fa tsy andeha karavasy hoe ianao efa mandray ny karamanao. Tena karavasy iny a. Tena karavasy iny a, hanome vary sy manome vola isam-bolana. Nisy moa zany ny ohatry ny hoe adidy ao amin'ny vokin'olona hoe manome vola ohatr'izao a de manome vary sahala am'izao. Zay tara. Lasa zay ny asan'le miaramila any amin'ny faritra sasany. Mively ny olona hoe ahoana no tsy narotsaka ny vary ny olona ary nefa ny mahantra. Ka raha fitinina le tolom-bahoaka de le vahoaka ny tompony. Ary fiavotan'le vahoaka isaky le taonana misy azy. Misy teny anglisy eto hoe think global, act specific. Zany hoe rehefa moka ny hevitra ianao ohatra hoe tolom-bahoaka de akapobe an'izay. Fa rehefa tena hiasa ianao amin'le tolom-bahoaka de manana ny tandrify azy isaky le hoe vahoaka sy isaky ny faritra misy azy. Zay. De mety ny constitution antsika mihitsy nge no hivoatra amin'izay satria tsy de mety amina fiavotan'ny vahoaka ity constitution ity. Ity manko a fiatsaram-belatsy fotsiny mody hoe décentralisation fa mahery sy tena lamody moa zay le tena tsy azo valozana mihitsy ny fomba fitondran'ny aty atapony. Fa le faritra, le commune, le fokontany, zéro no fahefana. Ny faritra zao mbola gouverneur, ino zany gouverneur? Mbola misy an'izany gouverneur zany zao. Zany mbola andalovan'ny tolom-bahoaka daholo zany hoe ahoana ny itondrantsika ny faritra. Ary tsika vahoaka eto manavitra ny faritra tsika arak'izay tokony hitondrana azy ary manana ny fahefana ao amin'izany. Mbola lava be ihany. Ie, inona fa mitondra fanazavantsaina kokoa mikasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Atsika olom-pirenena ny tokantrano any izay fanazavana sy famelabelarana nentiny Andriamatoa Constant Raveloson zay. Danga ny mahazatra Andriamatoa Constant Raveloson niafatra ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra sy ireo herivelona rehetra marana antsika ny fandaharana. Ny androany de efa naniko milahady mandrangitra mihitsy fomba nitenenako na momba ny fifidianana, na momba ny hoe ahoana ny tanitsika rehefa avy eo, na momba ny hoe ahoana le mpanara-maso iraisam-pireneny ireny a, na momba ny hoe tolom-bahoaka sy ny sisa. Nanao fananiana mihitsy a, teny mandrangitra nataoko. Na momba n'le hoe fifampidiniana latabatra boribory, nanao fananiana mihitsy a ny antenaiko a de zay hiteny ratsy aho moa hiteny ratsy ahy ihany raha tezitra amin'le teneniko fa engany mba ahatonga antsika heritreritra hoe tsy farandro akory ty fifidianana ity. Nandresy ao premier tour tamin'ity fifidianana ity a,
le vahoaka sy le candidat tena te ampiseho hoe tsy izy tsony zao fomba fifidianan'izao na andresy au premier tour izy tam'ity de nitohiny zany a zay zao mbola fandranitana zay teneniko zay fa miala tsiny nitohiny zany a fahitako azy a tsara mieritreritra le fanovana le teny hoe fanovana iny ny tena clé iny de le teny hoe ny vahoaka no mitolona amin'ny fanovana tandrify azy de zay ny fahitako azy a ny anatin'le hoe tolom-bahoaka tsy ataontsika lamaody mpitenenana indray de tsy hoe rehefa maro akory zao a mety misy vahoaka maro be mihetsika rehefa hoe nandresy na resy tamin'ny ady baolina football zany fa tsy nitakizay akory ny tolom-bahoaka fa ny hetsy-bahoaka betsaka ny hetsy-bahoaka indraindray a tsy tompon'le zavatra mampihetsika akory le vahoaka fa de firaisapo am'izay tena mihetsika fa am'le tolom-bahoaka de le vahoaka mihitsy a no miasa ho an'ny fanovana ary anam-pahefana manova eto amin'ny firenena zay angamba fa ny eo a rehefa lava eny ary tompoko lasy tompoko vavy izay no masaka azy natolotra antsika tamin'ity alina ity tapitra fandarana dinika amin'izao alina izao ankasitrahanay feno fianao ny ara-dalàna tamin'ny ahitra amin'ny farany isaona ihany keo andra mato constant aveloson mahazoto sady mamaly ny antson'ny fahita lavitra MBS foana isaky misy fiakarana plateau na tsehatra ohatr'izao eto amin'ny fandarana dinika amin'ny herin'ny toy izao indray ny fotoana antsika manaraka veloma eny ary mandra-piona